Harivariva ny arby andro alina efa tara any aminareo aty aminay mbola vao amin'ny valo latsaka amy valo latsaka fefany zay amy folo latsaka fefany any amintsika any Madagasikara. Io resaka gouvernement tsika ary amin'ny alalan'zany hira hoe zanak'Adala zany, kapoaka mangidy no fomba hitondrantsika azy satria tsy andeha hitantaritsika hoe zao aby no zao na izao aby fa samy nahita teo. Ny zavatra roa hitondrantsika azy dia ny atao amin'le hoe gouvernemanta, membre gouvernemanta vaovao, ny nasorona na hoe tsy reconduit zany sy ny karazany zay point anankiroa zay, inona ny zava-dehibe manodidina zay rehetrarehetra, zay point anankiroa zay lafiny anankiroa zay, eo amin'ny fandraisan'ny daholobe azy na tokony ny hoe andraisan'ny daholobe azy ao anatin'ny saina madio sady tsy miangatra fa de mahitsy fotsiny. Zao zavatra anankiray. Any zao tena misy olona mihitsy tena mieritreritra hoe tena nina amy fatiny Lafleury. Ary isaorako an'ireny olona ireny mahatsiaro anazy satria raha nina amy fatiko aho zany mba au moins zany nanomboka tany amy volana oktobra, novambra jusk'hatramin'ny volana martsa tsy nina amy fatiko aho, fa zao zany vao hoe nina amy fatiko, sarotra ihany zany hoe nina amy fatinao zany, fa any zao de misy hoe tena faly mihitsy hoe io fa naisaka ramatoa Christine Razanamahasoa zay betsaka amy malala fa tena akaiky ahako ary tena akaiky anao tokoa. Marina zany. Araky ny teneniko eto foana hoe ny affaire personnel-nao any tsy raharaham-pirenena zany. Dikan'izany tsy maintsy entitsika amy niveauan'ny firenena l'izy fa tsy ny hoe zay affection na empathie ananako amin'ny ray aman-dreny Christine Razanamahasoa no andeha hanaovako éditorial na plaidoirie anankiray manontolo mandravaka an'ity fandaharana ity. Nefa na aiza na tsy zany tsy maintsy misy ihany ny zavatra tsy maintsy lazaina manodidina ny hoe inona ny zavatra vita, inona ny zavatra tsy vita. Zay tsara lazaina zay. Ary tafiditra ao anatin'izany koa le membre ny gouvernemanta hafa zay mba fantatro ny zavatra vitany sy ny hoe tokony hiezaka mbola hanetiny. Angamba ny avahako am'zany Zandry Raltera, iny angambany no raisiko ohatra anankiray faharoa ao anatin'izay. Nivoaka ny gouvernement androany ary za aloha zany tsy hanafina satria tsy maintsy lazaina ihany zay tokony lazaina. Maro no niantso sy nanoratra ary za moa miala tsiny zany fa tsy fahalalam-pomba reto le mirakrochet anareo au nez fa be loatra nareo no miantso anahy de nangataka hoe alefaso message mba hisian'ny traçabilité hoe io tokoa fa nisy an'zao réaction zao avy amin'ny opinion. Maromaro aminareo no raha fehezina amin'ny teny anankiray zany iarako tsiny avy amin'ny opinion izy ity ary tonga dia réaction spontanée zany raha zay no tenenin'azy de hoe c'est un non événement. Zay zany izy c'est un non événement. De hoy izy le mpanao politika anankiray zay hoe rehefa misy zavatra ohatran'io de tokony misy électrochoc positif.
Tamin'ny fakomaly a napiditra an'izay resak'izay teto hoe rehefa misy zavatra ohatran'io de misy dinamika anankiray na horizon anankiray tena sokafana hoe ary manaikitra olona hoe tena zany ahy ka miainga le revy entina ao anatin'le surprise avoaka. Tao anatin'izay ihany koa, tao anatin'ny mandrapatonga ny proclamation io de maheno zavatra be dia be ianao. De misy ny faminganana ary misy ny manipy hoditra-akondro ary mandalatra mihitsy anga raha zay no tenenana, raha zay no ilazana azy. Niezaka nampita tany amin'ny zay tokony ho ampitaina azy ny tenanay, ary tsy afenina fa raha nangataka zavatra 5, enina angambany raha zay no ilazana azy, dia ny 5 kosa nanefatra tanteraka. Tsy eto ny ilazana an'izany hoe iza na iza ireo na ahoana na ahoana ny nangatahana tamindreo, fa tanteraka ary isaorana zay mety olona nahatanteraka an'izany, indrindra fa ny filohan'ny fanavaozana ny PRRM, fa tsy afenina fa mafy ny zava-nitranga tao, ary za tsy miteny hoe micomprendre anazy a, fa mafy ny combat tao ary mbola mitohy ny combat. De nareo ve de mino fa tsy mahatsapa ny PRRM hoe navita zavatra ary navita asa lehibe le jeune Ralitera. Mino ve nareo fa tsy tsapany zany? Nareo ve de mino fa tsy mahatsapa ny PRRM fa navita zavatra be, tena ngeda be, ary anisan'ny fototra tena iainana ary itsanganana io fanavaozana io ny asa vitany Ramatoa Kristina Razanamahasoa? De nareo ve de mieritreritra fa tsy tsapan'ny PRRM zany? Tadidiko ny tenin'ny PRRM tany amin'ny voalohany indrindra de hoe vehivavy anankitelo no tena tsy azoko ialana, dia Ramatoa antitra, adiniko ny nom-nao raha madame la ministre ialako tsiny, Ramatoa Fanisoa Ierinaivo, ary i Neny ozy, i Neny Kristina Razanamahasoa. Tadidiko ny teniny zay. Tsara kosa zany a. Saingy zao ngamba mety tsy fantatry ny maro. Mbola tsy tonga teny amin'ny fanavaozana de efa nisy ny asa nataon'izany Kristina Razanamahasoa zany e. Azadiny fa nametraka fifampitokisana izy niaraka tamin'ireto bailleurs de fonds, niaraka tamin'ireto communauté internationale, zay tsy mbola nisy teto ambonin'ny tany, zany hoe iny communauté internationale mandeha manatrika ny kabary d'ouverture, fanokafana fivoriana ofisialy, famaranana fivoriana ofisialy teny amin'ny Assemblée nationale ary kabary mihezinezina, ka nafahan'ireto communauté internationale nanome fatokisana ny Ramatoa Kristina Razanamahasoa zay tao amin'ny bureau-ny
Mbola any le protocole an'izay, mbola misy conseiller velona any, mahafantatra ny resaka atao. Tany de efa nanomboka ny asa tompoko. Zany hoe nareo mitondro reo zany mbola tsy nisy akory, de efa nisy mifametrahana fampitokisana hoe na inona hitranga rapitso madame Christine Razanamasoa de miaraka aminao zay. Iny izy iny mbola velonaina, fantany tsara inona ny zavatra resaka, inona ny zavatra niainga atao, hatramin'ny hoe izy efa tsy tao amin'ny fitondrana intsony, mbola nafarana taty, nifampidinika no avy sy ny zavatra tokony atao. Tokony ho fantatrareo zany ary tokony ho fantatry ny rehetrarehetra zany. Navita io raha literakely tompoko, ary tsy mino aho hoe tsy malala an'izany na hoe tsy mireconnaître an'izany ny filoham-pirenena, ny filohan'ny fanavaozana, fa raha zany tsy fantany kosa aloha tena ialako tsiny. Raha zany ny sanatria tsy fantatry ny filoham PRRM hoe reto olona reto anie de misy ny ingratitude zany. C'est de l'ingratitude et c'est là que j'appelle la politique et ses coups bas. Manjary mamafy kapoka mangidy ho an'le vahoaka ny antrandrana hoe ty boekely ty kosa mba navita tsy ohatran'le tsy tota-kely rehetra teo aloha. Ty ramatoa be ty mba tsy tapaka ny financement tamin'ny communauté internationale lafa mitohy. Eritreretinareo tsotra anie zany le olona fa tsy moramora anie zany. C'est toute une harmonie et harmonisation. Eo zany tsika zao de mandinika zany satrikia hoe gouvernemanta vaovao. Saoran'Andriamanitra fa mipiliany Andriamatoa. Raha mieritreritra hoe piliany ialako tsiny. Zay eritreretina fa tsy hamadika azy da misy tavela anakefatra ao. Misy tavela anakefatra ao. Mba hiaro inoko fa tsy hamadika ny filoha anankidimy ambakin'ny premier ministre am'izay fotoan'izay. Fa rehefa ianona anie le zavatra, misy zavatra manahirana tsy te hiditra en détail satria inona tonga nanonteny henoko hoe ny akamako ihany. Aleo aty ambadika mifampiresaka fa tsy ty atramanorana rehetra ty de entina amin'ny place publique daholo. Dikan'izany amiko sarotra ny namoaka an'iny gouvernement iny hoe ino izy. Ary raha ny tena marina dia niova ny tokony izy tokony nivoaka tao raha le suspense ny tazomana sy nandrasana ela be ary nampiasaina nyty atao hoe polygraphe de tena marina ve zany fa reo olona lany reo rehefa nampiasaina amin'ny polygraphe de tena nirépondre tena 700 ny exigence. Tsy maintsy ampina arak'asa, arak'hevitra ny mpitondra ho atsika hoe mpanaraka mba tsy hisian'ny tamevany mamelombelona ny sasa ny fahavalo fotsiny sy ny tsy maty voalavo akibo. Aloha zany tena nisy tena nahiko tao nisy tena nahiko tao satria voaka le anarana. Tsy hanonona anarana hoe ianona hono no zao. Fa rehefa le voaka le izy tena nisentiko ela hoe soa ihany. Tena nisentiko ela hoe tena tsy izy le. Fa misy olona tao efa tena nahiko satria
Satria amiko le olona ohatran'ireny espiona ny forongony ary mbola forongony tafiditra tafapetraka any anatin'ny arokanina ny administration any ary mahita zavatra petraka. Zay angamba le izy zany. Fanao velomitsika sambana hitsika zany hoe bon politika dia raha mbola ny eto Madagasikara aloha zany de koba mibetsaka tsy hoe miala tsiny any teny andeha tsy hoe critère de compétence na mission égale vita fa io samy manana ny tanjony daholo eo ambadika eo ary eny fa na ny olona eo akaikinao eo ara tena marina mijoro fahavalo, tena mijoro fahavalo fa ny marina de zao maudit gaigy, maudit tsy fantatra eto am-bavaka ary misaotra any Jesoa, misaotra any Jesoa nanome an'izay fotoana zay hoe iny nafahanao nahavita zavatra ho adidy ho an'ny firenena fa iza ny mahalala. Mety horizon misokatra vaovao ho anao ny ampitso. Horizon misokatra vaovao ho an'ireto membre ny gouvernemanta vaovao na reconduit ny rampitso. Ohatran'izay koa no nasorona tsy midika zany hoe tsy mahay nareo ary jereo tsara anie ny fahaizan'ny mpandahatra e. Jereo tsara mamaky azao eto amin'ny commentaire anareo zay manoratra de ny hitako eto de hoe navita kosa ihany, tena mba navita kosa ihany. Hitanareo am'izay tsy avelan'Andriamanitra ho afa-baraka nareo. Dikan'izany vous êtes sortis par la grande porte. Gare à ceux et celles et ceux qui sortiront par la petite porte. Je vous remercie. Mandram-peona amintsika atao amin'ny YouTube fa ato amin'ny veloma ataoko, ato amin'ny Facebook tsika mbola mitohy